Ry zareo amin'ny top 14 indray moa zany no hiakatra eny Kianjanmaki amin'ny farany herinandro izay hiditra eo amin'ny andro fahafolo ny fiadinany tompontakan'ny Ligue Analamanga. Resaka anitaranja azakazaka lavitra ezakitsika na ny marathon izany, anana atleta folo mirahalatsika hiatrika ny relais marathon international izy io izay tanterahana atsy amin'ny Nosy Larenio amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana novambra izao. Ny tanàna ny Saint-Benoît moa no mikarakara ity fananana ity io atoandro io moa no nanainga ny délégationna malagasy. Mpiazakazaka lavitrezaka folo mirahalahy no handray anjara amin'ny marathon relais international atsy amin'ny Nosy Larenio. Ny tanàna ny Saint-Benoît no mpikarakara sy mandray ny faninanana. Araka ny fandaharam-potoanan'ny mpikarakara dia ny talata 1 novambra 2024 zao no anatosana ny azakazaka. Akoatra ny fanatanjahantena dia maro ny hetsika karakarain'ny tanàna ny Saint-Benoît mandritra ity fotoana ny 1 novambra ity izay efa fanaon'izy ireo isan-taona. Io atoandro no nanainga ny délégationna malagasy no tarihana Andriamatoa Rafiakarana Roland izay mpitambola ny fédérationna malagasy ny taranja fototra atletisme. Fandiminy amin'izao no andraisantsika anjara amin'ity azakazaka lavitrezaka amin'ny fampitohy ity izay efa miditra eo amin'ny andiany 730 amin'ity taona ity. Nandritra ireo andiany efatra nandraisantsika anjara dia ny malagasy hatrany no nitana ny laharana voalohany ka nandrobaka ny medaly volamena. Vonona izahay hoy Boniface kapitenin'ny ekipam-pirenena malagasy hitazona izany anaram-boninahitra afahazotsika izany. Ity zany dia ezaka hotazomina izay ary tena fandresena foana zany izay ny faniriana. Inona no tena hitanao hoe fampiazana ho antsika natombonao antsika zany natotsika voalohany foana tamin'ny azakazaka lavitrezaka io? Tombonao antsika zany le ekipa mandeha zany dia le ekipa tena voafantana ary le tena le tena matanjaka. Eo amin'inona no tena manavandina antsika, ny eo amin'ny plat sa ny eo amin'ny miakatra sa? Izy rehetrarehetra zany efa sokajina arakaraka le atleta zany folo, misy mavoany monté, misy mavoany plat, tsy nzaraina arak'izay izy. Sambany kosa i Fabien no handray anjara amin'ity azakazaka ity izay nanome toky fa anatotona ny herin'ny rehetra mba hitazomany Madagasikara ny laharana voalohany hatrany. Fahitako an'le relais fampitohy aloha zany le marathon dia mety tena ady ihany le izy satria tsy olona ray zany fa pare ekipa dia raha misy ray mamoty zao zany dia efa tsy misy. Moa koa zany ny olona fantana daholo manao an'ilay olona favori daholo zany. Inona ny eritreretinao hoe avantagenao manokana zao ny fandraisanao anjara amin'io? Ny avantageko manokana zany dia zaho manana vitesy moa le alavirale eo amin'ny anahy zany eo amin'ny spécialité ako tsara dia azoko antoka tsara. Samy manana anjara amin'ny famitana ny eo sa ertina no anainga voalohany araha ny Rakototra Sofily zany amita ny 4 kilometatra. Eo amin'ny laharana fahatelo kosa no hiditra tsehatra i Mampitroatsy izay hitana ny 4,5 kilometatra. Manaraka azy eo Randrianarso Fabien amita ny 4,9 kilometatra. Any amin'ny laharana fahadimy no misy ny Andriaparany Ajanirina izay amita ny 4,9 kilometatra ihany koa. Laharana fahaenina ry Andrianatoavina Frederic 4,5 kilometatra kosa ny azy. Irakotomalala Jean de la Croix izay laharana fahatelo tamin'ny fidinan'ny tompontakan'i Madagasikara teo no amita ny 4,4 kilometatra izay azakazaka fahafito izy. Any amin'ny laharana fahavalo Iralay Armanana Patrika izay amita ny 4,3 kilometatra ary laharana fahasivy Randrenirina Joasin ny 4,4 kilometatra ary amarana ny azakazaka dia Ramarla Boniface 3,4 kilometatra kosa ny anjarany.